Manamafy hatrany kosa ny fiara-miasa amin'ny fitondrana ankehitriny ny Ankolafy Ravalomanana fa ao anatin'izay ihany koa dia nanamafy ny lehiben'ity Ankolafy ity eto an-toerana fa tsy maintsy atao ny fampidiana ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Tanjona iray ihany no iarahana ao amin'ny Ankolafy Ravalomanana ny fampidiana ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Izay no nambaran'Andriamatoa Roland Ravatomanga lehiben'ny délégation ty Ankolafy ty ny sady ministra ny fambolena. Misy ny tenin'ireo izay mafana fo sy tsy mitovy hevitra amin'izany saingy ny tanjona dia hitovizana. Izay matoky tanteraka fafandaminana ka mandeha mandroso hatrany zany fotoana nandrasana amatokisitsika vahoaka malagasy ary metoky anareo zay fa tsy sanatria hoe adinindray ny fiverena filoha Ravalomanana fa fandaminana izy mirahalahy ny filoha Era-Ravalomanana sy filoha marika Ravalomanana nefa dinika momba zany fotoana nandrasana fa andeha maharetatsika rehetra. Fa no mamafisany lehibean'ny délégation-ny Ankolafy Ravalomanana ihany koa ny momba ny fanohanan'izy ireo ny fitondrana ankehitriny. Efa herinareo moa ny fanazavana nataon'ny président Ravalomanana dia manamafy amin'ny anaran'ny mouvance Ravalomanana fa toy ny fihaonana ny fanaovan'ny filoha Era-Ravalomanana sy filoha marika Ravalomanana tany Afrika Atsimo dia izahay ao mouvance Ravalomanana dia manohy ary manamafy amin'ny fiaraha-miasanay amin'ny fitondrana ankehitriny. Raha nisy aza ny ataoko hoe tsy fihetezana eo amin'ny tsy fahafahany tonga teto Madagasikara fa anay zany tsy manakana mihitsy alefa miara-miasa anasoa ny firenena dia zay ny tanjona ikamananay amin'ny rehetrarehetra. No mafisika tamin'ny filoha Era-Ravalomanana zany androany Gaboniana zay ty voandroany maraina moa nitapiterina eto Madagasikara efa amina milairaka tamin'ila dia mamafisika taminy ary noteneniko tsy ampiamarbana izay ao mouvance Ravalomanana dia mivolona tanteraka iasa aminy satria mifanasamina ny firenena fitadiavana ny fiarahamonina tsisy rarao ny tanjona ho anay rehetra. Tsy mbola mifarotana kosa ny daty mety hodian'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana eto an-tanindrazana.